mitombona amintsika mandrakariva ny fansoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy izay nandray tokana ny tompontsika. Fiadanana ho aminao sy ny ankonanao, fiadanana ho ao an-dapanao. Mialohan'ny irosantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia ndehantsika hiara-mbabavaka tenin'Andriamanitra androany moa izany no velabelarina androany dia mikasika ny tanora, nomena andoha hevitra hoe ry tanora. Dia afatra manokana ho an'ny tanora izany ny afatra izay fampizarantsika androany nefa tsy natokana ho an'ny tanora ihany koa fa mety misy olona ihany koa mila maheno sy mahafantatra an'izany zavatra izany dia ndeha ho atolotra am-pitiavana fa mialohan'izany dia ndehantsika hiara-hivavaka. Indray anay izay any an-jandro misaotra anao izay fa mbola nomenao tombon'andro afaka miantso mindera mankalaza ny anaranao. Misaotra anao satria mbola anisan'ny velatr'apo hamonjena mbola atao anatinay fofonina mahavelona. Misaotra anao ny amin'ny fiarovanao, fitiavanao, fitantananao, fivombinanao ka mbola nahatohizao anay. Amindrafo aminay anao tompo malala satria mety misy zavatra ataonay fanoatra amin'ny sitraponao na amin'ny fihevitraina, amin'ny fiteninay na amin'ny fietrikay dia ianao ny anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dio izay ho afa-keloka, sasao izay ho afa-pahotana. Ankehitriny izay raha ien'ny teninao dia teninao izay natao fanitsiana izay diso, natao fampianarana, natao fananarana dia tendreo ny lelako izay hitondra an'izany tsy hanambara fa tsy ny sitraponao ary sokafo ny masompananay tsirairay aby ahafahanay mahita sy mahafantatra ny tena sitraponao dia ny fonay tena ho tanolona ka nirin'izany tenao izany ka hitondra fiavozana, hitondra fiainam-baovao, hitondra fomba fijery hafa eo amin'ny fiainanay ny fahinoanay an'izany teninao izany dia mitenena tahaka ny fombanao Jesosy Kristy fa voninkaino anao izay zandrikelinao amin'ny aratsoanao rery mahavonjy ihany ny anaovanay an'izany vavaka izany sotra Jesosy eo amen. Ry tanora antongelany tsara ny tsofina ry tanora fa ho anareo ny afatra androany ten'Andriamanitra anakoroa avy hatrany ary nidintsika anorenana an'izany fampianarana izany na izany fifananarana izany dia ten'Andriamanitra izay efa diso fantatrao loatra indrindra raha tanora ianao dia ilay voarakitra eo amin'ny toriteny mpitoroteny toko faharaiky ambin'ny folo dia ny andininy fahasivy izay mivaky toy izao hoe mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana any amin'izay sitrako ny fonao sy izay jereny ny masonao nefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany dia ho tohizantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra any amin'ny Timoty voalohany Timoty voalohany toko faha-efatra andininy faharoa ambin'ny folo. Aoka tsisy olona anao tsinontsinona anao noho ny antanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Ray masonao mba ny masinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany no hitondra ny anjara afatra ho antsika ho anareo tanora izahay moa izany dia efa tanora zokiny fa indrindra ho anareo tanora zandriny. Ary matoa izahay mijoro mananatra anareo dia satria lalana efa nandratra anay, lalana efa nidiavinay ka fantatra tsara. Matoa izahay mananatra fa tsy hoe zavatra tsy niainana na tsy nandalovana kanefa ananarana. Tsisy dikan'izany fa matoa izany izahay mananatra anareo ankehitriny dia satria lalana hitanay fa nandratra sy nanimbanay ilay izy ka tsy tianay andehananareo zandrikely aty aoriana intsony. Voalohany indrindra aloha ny tiako hitarihana izay antsika dia izahay todika manokana aloha amin'ny tovovavy. Manana anjara ny tovolahy fa hiditra manokana amin'ny tovovavy satria ny tenako izay miteny dia vehivavy dia ho atomboko avy hatrany amin'ny vehivavy ilay izy. Dia amin'izao fotoana izao miala tsiny raha ohatra ka hoe mivatambatana filazan'izay fa betsaka izao ny ankizivavy misafidy amin'izao hoe 17 taona dia efa tsy mahadio intsony satria hoe izany manambady virginy izany efa tsy lamaody intsony, efa taloha izany. Amin'izao rehefa manao sipa dia miprofim-pitiavana dia misy firaisana ranofo tena diso be izany, tena diso be izany. Fa za izay miteny anao izao dia tena miteny anao hoe nanenina tongotra aman-tanana raha mba nahafantatra mialoha ny vokatra tsy ateraka izany hoe tsy nahay ny tandro raha tsy nahay ny andro sy ny sisa izany dia tena miteny aminao hoe raha afaka atao replay ny fiainako dia tena hoe nanenenako tsy niditra tamin'izany sehatra izany tena niorina tsara sy ny sisa satria ao ambadika io firaisana ranofo misy resaka
ara-panahy fa tsy resaka hoe firaisana ara-nofo arak'izay hoe ara-batan'izay fa misy communication ny toe-panahy sy ny toetra n'ilay olona anankiray izay miaraka aminao ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny ho ray ihany izy roa izany hoe amin'ny fotoana misy tenin'Andriamanitra ny teny izay miray amin'ny vehivavy janga dia mijangajanga koa satria nofo ray ihany izy roa misy fitambaranao dia izay no mahatonga ny olona indraindray hoe rehefa disy niovaova olo tiana loatra izy na niovaova olona niarahana dia rehefa tonga ny fanambadiana izy tsy afa-po fa mampitovy foana hoe tamin'ilay sipako ohatr'izao nahafinaritra tamin'ilay sipako taria ianao ohatra ny tsy hitsy izao ohatra ny tsy izao mampitovy fa ny avantagen'ilay hoe ny vadinao no fantatrao voalohany tsisy an'izaniza ampitoviana ianao satria tonga dia ilay vadinao mariazy dia anao rery tsy ny vehivavy rery ny tokony adio hiditra amin'ny tokantrano fa na ny lehilahy ihany koa tokon'izay mihitsy ny lalàna ary raha mandinika any Josefa sy Maria tsika dia tanora ozy ianao hoe izay tanora tsy maintsy manala azy ny fiainana ve tsy mba asiana maminy asiana couleur kely Josefa sy Maria olona efa vita fiancé nefa tsy mbola niarana atory tsy mbola niara-mipetraka samy nadio na i Josefa na i Maria izay no nahatonga n'Andriamanitra nisafidy azy ireo satria olona tena nifanaja nefa nifankatia sady mbola samy nadio ka tsy hoe ary izany koa dia antony anankiray tena tsy mahavanona tsy maharitra ny tokantrano amin'izao vanim-potoana iainantsika izao satria efa olona mampitovy olona niaraka tamiko taloha olona tsaratsara mandramandra kelikely ianao matavy ianao zao ny olona niaraka tamiko zao izy tena zao tena satria tsika efa manana olona ampitoviana dia izay no mahatonga antsika lasa tsy stable intsony rehefa tonga any amin'ilay toerana hoe tokony hanambadiana amin'izay tokony hikambanana amin'ilay olona vao atokana ho anao tsy afa-potsony ianao satria efa nanandrana betsaka loatra efa nahita zavatra betsaka loatra fa raha ny tena izy na iza hanendrika anao na iza na ratsy ianao raha mbola anatin'ny fahadiovanao ianao amin'izao todika manokana amina roa tovavy tazomy ny fahadiovanao na iza ndrabiraby ianao za tena miteny ianao fa ny olona nampianatra anay tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny sampananisy anay dia olona efa tena olon-dehibe sady nanan-karena tsara tarehy nefa tena mbola tao anatin'ny fahadiovana ary rehefa nanambady izay izy vao nanalala ny vadiny nefa ny efa efatra amby 30 taona efa 70 taona satria tena iainana ilay zavatra ampianarina izahay izay efa hoe diso tamin'ny lalana naledy mananatra anareo izany aty aoriana fa raha napozinay izay koa dia mba anisan'ny ihany tanora ny tena tanora nefa za tena miteny hoe afaka ataonao tsara mihitsy ny tanora miaraka amin'i Jesosy Kristy satria za tia tarika ny sainao hoe Estera tonga mpanjaka vavy lasa vadina mpanjaka jerena fa raha ohatra Estera ka tsy nadio intsony tsy afaka nakavady azy ny mpanjaka fa nandeha zazaka ambony tsinitsinina tery ambany tery ary Estera no le fahadiovany fahatahorany n'Andriamanitra fahitsipo fahaizana mitondra teny izay nasarika manokana ny mpanjaka ary nahatonga ny Estera lasa vadina mpanjaka so dia mba misy olona efa napetraka Andriamanitra mianjy anao any ka so dia tokony ianao hanaja teny tokony ifetena mandra-pahatonga an'izay aza sola afaka mirabiraby teny namana isan-karazany hoe ao anatsara moa le misy fomba fiteny tanora izay rehefa ohatra izany ianao hoe mbola tsy manao sipana mbola tsy niroso tamin'izany sehatra ny hoe firaisana ara-nofo sy izany dia misy fandrabirabiana aza sy doka amin'izany fandrabirabiana izany mandrasa hozokonay izay hoe aloha miadakoreniny toy izay mitratrainy govatony mandrasa fa misy antony misy olona efa manan'Andriamanitra tsara mifameno aminao any ambadimbadika any ka raha tsy marotra mena amin'ny raviravy ianao sy lafaka dia eo ianao dia tena taraiky ho an'ny vehivavy manokana maiza mitondra teny fa ny olona ampiakarina mariazy izany dia olona tena manana fitondran-tena tsara olona manana tsy voatery tsara tarehy fa manana fihetsika tsara fitondran-tena montina ka mahasarika ny olona ampiakatra azy ho ravako ny tokantrano tsy vitsy ny olona iterateran'ny olona gauche à droite satria tsy mendrika no ampiakarina ho ravaka fa mendrika olona loviny ka aza manaiky ho vehivavy poubelle fa meteza ho vehivavy voninkazo atao ravaka ny tokantrano endre tsara tahaka ny Estera aoka ny tovavy kely rehetrarehetra mba ho mendrika ao antsoina Estera ary azo mpanjaka izay nge le tena conte de fée le nofinofitsika hoe mon prince charmant
nefa ny anao raha ohatra ianao tsy manaiky ho princesse tsy afaka nambady prince mihitsy, donc maiza mitondra tena tsara raha te hanana vady tsara. Ny sexisme fijilanjilanana tsy midika fahatsarana, fa ny ao ambadiky le sexy zavatra ratsy mihitsy. Fa aleo tena mijanona foana, aleo ary anao rabiraben'ny olona raha matobe sy ny sisa tsy maninona, fa misy olona efa oman'Andriamanitra ho anjaranao ankany. Anao tovovavy maiza mitondra tena, aoka tsisy anao tsinitsinina anao ny atandralinao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mpino ianao. Ary mifaliry zatovo dia le mifalia kosa voatery anao an'izay danin'ny kibo sy izay tiana atao rehetrarehetra, fa mifalia amin'ny fahadiovana sy amin'ny fahatsorana, amin'ny fahamontinana, fa tsy voatery mifaly amin'ny fahadalana. Hitodika amin'ny tovolahy ny tovolahy rehetrarehetra ihany koa amin'izao dia lasa tsy maritra fakapanahy. Tsy vitsy amin'izao zazakely vao firy-taona dia manambady ramatoabe, mamasosy, jombilo, tena mampalahelo be ny mijery an'le tanora kely vao misandratra dia ka miasa dia mamasosy, jombilo zao no tehiteny aminao fa misy an'izany Josefy izany namidy ny ralahany tany amin'ny tanin'ny Egyptianina. Ao anaty baiboly ao ny tantarany, anasaiko anao. Tonga andevy tany izy, ny vadina patron, vadiny Pôtifara, tonga nandrabiraby azy. Meko anao izay tianao, mety ho afahako amin'izao fanandevozana anao fa avy mandry miaraka amiko. Toka ahoana ozy ny anao izany zavatra ratsy izany, ka anao izay mahamenatra eo anaty an'Andriamanitra. Na aleony ary raha teony eo ary dia tapao ny lohany dia naleony maty tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny fahadiovana, satria taoriana kely tao farao mihitsy no nanome vady vehivavy tsara tarehy sady zanak'olona ambony lasa vadin'i Josefy. Ka raha ity Josefy ka tsy nahandry fa nitingitingina lasa nandeha niaraka tamin'ny vadin'i Pôtifara, ka fantatry Pôtifara zany avy eo tsy maintsy mifatany, nefa izy maty iny maty tamin'ny fahotana. Fa naleony ary hoe maty tamin'ny fahamarinana dia nandahy vadin'i Pôtifara. Tsy voatery ry havana, tsy voatery. Raharan'ny baiboly mampirafy, raharan'ny baiboly mijangajanga, tsisy lalàna misoratra mihitsy miteny hoe lehilahy ny tena tsy maintsy mampirafy, lehilahy ny tena tsy maintsy maditra. Omeo izay verset misy an'izany, fa tsy misy verset manambara an'izany. Tsy voatery ianao zandrikely, tsy voatery ianao tsy maintsy aditra, tsy voatery hijangajanga, tsy voatery hampirafy, ary tsy voatery hitetitety vehivavy fa atao hoe lehilahy. Misy artista gasy izay tsy ho teneniko ny anarany, fa tena mampiana-dratsy ankizy nanome exemple hoe lehilahy dia ohatran'ny lase anankiroa. Dia tsy ho azavaiko aminao izay fa anjaranao mandinika hoe ny lase mety hombo kary amin'ny voalohany ary hatraty ambony mifatotra ty. Dikan'izay hoe ny lehilahy tsy lehilahy raha tsy mitetitety vehivavy izay vao manambady, tsy tompoko. Diso be izany. Afaka lehilahy ianao, endry matahotra an'Andriamanitra, mivavaka dia omen'Andriamanitra anao foana ny vady sahaza anao, mitia anao sy manaja anao. Tsy voatery ry tanora, zandry, havana, zanaka, tsy voatery aditsy ianao, fa miteny tenin'Andriamanitra mifalia. Le mifalia tsy voatery le hoe miditra diskoteka, miditra boaty, mamindrika spectacle à gauche à droite, mifoka, misotro, miloka, mijangajanga, misolo vehivavy, misolo lehilahy. Tsy izany ilay hoe mifalia, fa afaka mifaly amin'ny fahatanorana ianao. Fa aza manimba tena sy manala baraka tena amin'ny zavatra ratsy. Mifalia zatovo izy dia mbola tanora ianao, mandeha araka ny sitraponao izay jeren'ny masonao, nefa tsarovy fa mbola tsaraina ianao. Dikan'izay tsy hoe tanora dia manana liberté inconditionnelle tonga dia hoe izay tiako atao rehetrarehetra mihitsy, manana carte blanche, izay tiako atao rehetrarehetra, satria izaho tanora tsiry zandry malala. Tsarovy fa mbola hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao. Tiany Jesosy ianao amin'izao fahatanoranao izao. Ary raha mijery ianao dia ny olona tena natsoin'Andriamanitra dia mbola tanora, mbola kely, mbola tsy mahalala n'inona dia efa nizarina. Izay ilay hoe zaro amin'ny lalàna tokony alehan'ny zaza. Adidintsika ray aman-dreny no manabe an'izany natrika. Kanefa izaho koa te-hiteny aminao hoe décision raitsinao. Tanora no mamaritra ny fiainanao. Dia te-hiteny anao foana hoe Josefa dia nisafidy ny tsy hanaraka an'izay baiko ny mpampiasa azy na dia saika hitarika anazy tamin'ny famonoana ary izany,
nefa nanandratra azy tany ariana tany. Tsy voatery safidy anao ny ratsy foana ianao. Misy irany tsy voatery anao ny ratsy tsika ilay retsy tsy voatery anao ny ratsy foana ianao. Fa afaka misafidy andeha afaka tanora ianao nefa mifaly ao amin'ny tompo. Mijery spectacle évangélika, misotro zava-pisotro ranom-boankazo mahasalama sy ny sisa, fa tsy voatery hoe tanora dia tsy maintsy fokafoka kely, sotrosotro kely raha tsy mampirafirafy kely, maditsaditsa kely tsy fantatra hoe lehilahy. Non, tsy voatery. Raha tsy misolosolo lehilahy koa tsy fantatra hoe manja be ilay vehivavy. Tsy voatery izany dra, tsy voatery. Fa afaka mijanona ianao tsara tarehy nefa tena matahotra an'Andriamanitra. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe fitaka ny hatsara tarehy sy ny hatsaram-bika fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah no mendrika ody raina. Vehivavy matahotra ny Jehovah no mendrika ody raina. Dia mbola miteny koa izay mahazo vady dia mahazo harena. Satria izany vehivavy mendrika izany tsy lehilahy raha tsy misy vehivavy. Kanefa raha itsika vehivavy mibilalilaka dia tsy mijoro amin'ny maha lehilahy azy ilay lehilahy, fa lasa lehilahy mohaka fotsiny dia lasa manao izay tany-kebona izy. Fa tsika vehivavy no tokony mifehy, mampianatra, manoro, manitsy ny lehilahintsika. Ary ity koa ny zavatra anankiray tena mahasolavaka ny tanora ankehitriny dia ity tenin'Andriamanitra voarakitra any amin'ny Korintiana voalohany 5:20 andiny 7:telopolo izay nivaky toy aminareo. Tompiaza mety ho fitahany ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Ilay naman-dratsy rehefa fantatrinao fa namana mamarina akady, rehefa fantatrinao fa namana mitondra anao amin'ny ratsy dia aza mety miaraka aminy, aza mitondra zioka tsy atonona, aza matika hena maso. Ny hena maso mahafaty fa ny hena masaka no mahavelona. Rehefa fantatrinao fa olona mamotika amin'ny fiainanao hoe hatramin'ny rahanao taminy dia lasa ny mibara foana nareo dia manao karaoké any amin'ny karaksa ozy ny manao karaksa any amin'ireny bara ireny foana dia eo dia misotro dia mihirahira dia mamy dia miady manolo eo dia any am-pigajanany. Rehefa fantatra fa namana ratsy na hoe niaraka tamin'ny anina akony dia sotrosotro izay dia tsy tadidiko intsony fa tany an-tranony ihany izay vao taitra dia izay sy anina niaraka natory tao izany fa tsy tadidiko intsony izany. Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka ozy ny tenin'Andriamanitra. Izay manaiko arebirebin'izany dia tsy ho endry. Midika an'izany rehefa namana mamadika akady ry tompoko dia aza irahana. Fa fantatrinao fa mamotika ny fiainanao mampitanjona ny tenin'Andriamanitra dia aza mety ho fitahany ianareo fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba fitondran-tena tsara. Mipetraha mazaza indray ianao na dia ianao rery ary mandehandeha mena atsimo mena avaratra eny. Jesosy Kristy avy na namana fa izy namana tsara, tsy mba mamadika, tsy mitondra amin'ny zavatra ratsy. Aoka ho tonga fianarana ianao. Ianareo tanora aoka mba ho tonga fianarana, aoka mba ho reharehan'ny ankohonanareo, reharehan'ny ray aman-dreninareo, reharehan'ny manodidina, reharehan'ny mpiara-mivavaka, reharehan'ny pastera. Aoka mba ho reharehan'ny olona manana anareo fa aza manaiky hoentina sotarihana amin'ny ratsy. Mino fa misy hodinihana sofakafakaina izay voalazako teo fa metezanao raha lehilahy dia metezanao tahaka ny Josefa. Aza manaiky mora voafitaka mena miraviravo na hoe namana manao daholo dia za konkombanao fa meteza hijoro hatramin'ny farany ho lehilahin'Andriamanitra, ho lehilahy endry, ho tanora endry, ho avy ny firenena, ho avy ny ankohonana, ho avy n'izay mety mbola ho avy rehetrarehetra, meteza ho lehilahy vanina. Raha vehivavy ianao dia meteza tahaka ny Estera, meteza tahaka Maria, mijanona amin'ny fahadiovanao, matahoran'Andriamanitra fa omen'Andriamanitra foana. Aza mitritra hoe fanambadiana koa mantsy zao lasa pression be zany hoe tsy manambady Lazara, tsisy paka, tsisy mpitia dia anoka dia miafara ilay tanora amin'ny tsy tokony aleha mihitsy, tsy tokony hovadiana mihitsy dia mety le famaizamaizana dia miteraka gauche miteraka droite fa toy ny olona hoe tsy miteraka tsy manambady tsy Lazara tsisy mpikody. Non, sahiny teny hoe mbola ho avy ny anjara omen'ny tompo ahy. Raha matoanatoan'Andriamanitra dama dia nisy heva tao ka noho izany aza maimaika taritin'ny olona amin'ny ratsy fa manana faharetana, manana fahaonona-po, mandehana fahamarinana, meteza ho vehivavy mendrika sy lehilahy mendrika fa omen'Andriamanitra anao foana izay sahazanao dia indry tsara fa tsisy lalàna miteny tsy maintsy maditra voalehilahy, tsy maintsy maditra vehivavy fa tazomy ny fahindrinao. Ary indrindra raha mbola madio ianao na lahy na vavy dia tazomy ny fahadiovanao fa omen'Andriamanitra récompense tsara ianao dia omeny vady tsara sy endry
ka hitondra fiadananao eo amin'ny fiainanao dia ho tsarovanao. Zay ny prix, zay ny récompense anao nijanonanao tamin'izay fahadiovanao sy fatahoranao an'Andriamanitra izay. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra ny fandresen-dahatra kosa dia hiantefany am-ponao, any atsofinao, dia anjaranao ny mandinika sy mandray fanapahan-kevitra. Anjarako ny zaran'izay taminao dia mihetsika an'Andriamanitra rery ny vavaka, ny voninahitra, dia tsika hiaray vavaka. Tompo, hitanao ary tsisy miafina aminao ireo tanora ireo, indrindra ny tanora malagasy. Jesosy efa mitady hiditra ao amin'ny firenena iny, efa tafiditra mihitsy izany resaka homosexualité izany amin'izao fotoana izao, dia didinay, roanay, tapatapahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana, tsy hanjaka koa izany lesbianisme izany, izany homosexualité izany. Jesosy tanora anao ireo, tanora malagasy, azomy ireo, toka fidorana zava-mahadomelina, aoka tsy hanjaka amin'ny tanora malagasy. Jesosy tehirizony tanoranao fa anao ireo mipetraka ambany fiarovanao ny ranao no ka handrakotra azy, hiaro azy amin'izay rehetra alehany sy rehetra ataony. Dia zay tsy nambolen'ny tananao dia aoka tsy hanjaka amin'ny firenena io, ary tsy hakasika ny tanoranay. Amin'ny rahatsoa anao tompo, ny tompo mpanjaka mpanjaka, zanak'Andriamanitra velona tompony esy fahefana nanaovanay izany vavaka izany. Sotra Jesosy io. Amen. Samy hitahiny tompo, mahery azy indrindra. Indray tsara ry tanora, nareo no avy firenena.